hiara-hisalahy hampandeha ny asa sahanin ministeran'ny Rano ny fikambanana hivondronan'ny injeniera momba ny Rano eto Madagasikara na dia ho azy izany manana ny sata sy ny lalàna mifehy azy ity fikambanana izy ireo ity. Nampahafantatra ny fisian'ny fikambanan'ny injeniera momba ny Rano ireo mpikambana ao aminy izay manana sata ara-panjakana ankehitriny na dia efa ho 3 taona azy izy ireo no efa nisy. Miisa 900 ireo mpikambana ao amin'ity fikambanana ity. Anisan'ny takian'ireo injeniera momba ny Rano moa ny mbola tokony hitazonana ny ministeran'ny Rano ho ministera mahaleo tena hatrany ary nambaran'izy ireo fa vonona ny hiara-hiasa amin'ny minisitra izy ireo. Hevitra tena iambara zany dia ny mba hitazomana amin'ny endriny amin'izao fotoana izao, ny endriny amin'izao fotoana izao zay ny fanerenay ny ministeran'ny Rano mba ho ministera mahaleo tena toy izay efa nisy tao anatin'ny 5 taona lasa izay. Mazava loatra fa matoa nisy ny ministeran'ny Rano tsinona dia nisy karazana dingana marobe izay efa vitan'ny Madagasikara taorian'ny déclaration de Charmelchek ny ray Jolay 2024 izay anisany tena niforonan'ny ministeran'ny Rano avy eo. Dia izany ministera izany moa izay efa navita dingana maromaro eo amina lafin'ny drafitra stratégique national momba ny rano fahadiovana sy fitiovana fa indrindra koa eo amin'ny asa ny andraketana dia ny fanomezana rano fisotro madio fahadiovana sy fitiovana ho an'ny mahantra sy ny sahirana ary ny mponina rehetra malagasy. Arak'izany dia vona hitondra ny anjara birikiny amin'ny maha-teknisianina azy ireo injenieran'ny Rano ka ny lafin'ny teknika no isan'ny andraisan'izy ireo anjara amin'ny fanohanana ny ministeran'ny Rano. Ireo asa rehetra mahakasika ny rano ary tsy ny rano fisotro madio ihany fa ny tontolo rehetra izay mila izany no isan'ny antefan'ny asa fanampin'ireo injenieran'ny Rano izay ho atolotra izy ireo ho an'izay mpitantana vaovao eny anivon'ny ministeran'ny Rano.